dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ary ampifaliana ny fampizarana indray amin'izao teny fanasy fiainan'izao mba voan'ny mpamafy ary hanina ho an'ny mpihinana voan'ny mpamafy zany hoe le fifampizarana dia tsy natao kory hoe tahaka ny tompony tena no mizara fa eo amin'ny asan'Andriamanitra dia ilaina mifanakalo ary zay le nitavan'ny rahalahy mandranitra nitavan'ny rahalahy ny hanina ho an'ny mpihinana dia lay sakafo ara-panaraka ny ten'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra ka dia ampifaliana no ifampizarantsika loha hevitra vaovao mandritra nyity herinandro ity dia mahakasika sary matetika hitantsika amina fiarakodia amina vavahady dia le sarina hazan-drano dia avaiza moa ny tena ny andohany izy iny mety misy olona manontany hoe famantarana ho ana sekta ve le izy inona ny tena dika ny lamody ve dia misy manaraka mona dia tsy fantany tsara ary fa ny tena votoatiny famantarana iny no resantsika mandritra ny herinandro ity ary ny irariana dia sy inona ihany koa dia ampandroso antsika izany satria ny teniko iny tompo dia tsy miverina ny amiko raha tsy efa ambinina amin'izay nanirahako azy dia manasanao ny resantsika momba an'io sary ny hazan-drano io ny andohany izy io raha ara-tantara dia tamin'ny vanim-potoana nampamaivay ny faninjehana tamin'ny andro ny ampira romanina teo eo amin'ny taonjato faharoa taonjato fahatelo zay tsy tena ny farana raha tsy tany amin'ny fotoana zay nampisy empereur anankiray le atsonony tantara hoe Constantin le Grand fa talohan'izay tao anatin'ny ampira romanina dia namaivay mihitsy ny faninjehana nahazo ny kristiana taony ny vonoana taony ny dorana taony ny robaina ny fananany tao natolotra ho an'ny lioana sy ny sisa mipetraka tany an-davabato dia na ny toerana hipetrahana na ny toerana andevenana dia tany ambany lavabato tany ary ny tantara moa dia milaza fa nao amin'io tanàna ny Roma ao Italia aza dia betsaka ny lavaka ny ambanin'ny tany any zay ny afenan'ireo mpianatra tany aloha ary betsaka fasana ihany koa tamin'izany dia ny fomba nanamarian'ny mpianatra satria voatery ny afiny izy ireo tsy mba ohatra ny amintsika amin'izao vaninandro zao fa tsy afaka naneo ny finoana tsy afaka ny aina ankalalahana ny finoana izy ireo fa dia miatra manaina mihitsy izany zavatra zany satria teo amin'ny fanjakana romanina dia hoe mivavaka amin'ny kaisara dia mivavaka amin'ny andriamanitry ny romanina ny olona rehetra terena zany ka zay mivavaka amin'ny anarana hafa dia enjehana nanenjika ny mpianatra ny jiosy nanenjika ny mpianatra koa ny ampira romanina na ny fanjakana romanina dia marika amin'ny afina ifankafantarana ireo mpianatra ireo manambarany fa kristianina izy rehefa izy samy izy na misy tia fantatra dia manao ny sary io izy raha ohatra miona tsotra amin'izao dia ataony misoratany amin'ny tany le izy dia mahafantatra le anankiray kristianina ty misy indray dia asiny marika eo amin'ny varavarana fa ny tena betsaka indrindra moa satria miafina dia any amin'ny andava tany any ambany any dia asiany marika iny eo amin'izay toerana zay hipetrahany kristianina sy ihany koa ny toerana andevenana kristianina dikan'izy hoe ectus zany hoe hazan-drano fa le hevitra hoe hazan-drano koa dia tsy tonga ho azy fa manatantara ho an'ny mpianatra milaza aloha ny filazantsara
filazantsara satria hitantsika eo amin'ny baiboly fa rehefa niantso ny mpianany voalohany Jesosy, ireo dia mpanarato avokoa ny voalohany, ry Jakoba sy Jaona, i Andre sy Simona zay antsoinako hoe Simona Petera tateo aoriana, ireo dia mpanarato ny tena asa fivelomany. De rehefa niantso azy ny tompo a de niteny taminy hoe avianaraka fa ho ataoko mpanarato olona ianareo. De ny fomba nanehoany Jesosy Kristy ny fiandrianana mahazanaka Andriamanitra azy, famantarana nataony tamin'ny Petera sy ny namany, de nampazahony hazan-drano be, ary zany fahazona hazan-drano be tamin'ny fomba mahagaga, ary tsy indray mandeha ihany fa tamin'ny voalohany niantsony any Simona Petera sy ny rahalahiny ary Jaona sy Jakoba, dia naneho ny fahagagany ny tompo. De rehefa naneho n'le fahagagany izy, taitry Petera, miala amiko ianao izy Petera fa za mpanota. Ozy ny tompo mantsy azy aza matahotra, manomboka ankehitriny dia olona ndray no ho azonao. Zany hoe misy fifanandrifiana arakevitra le hoe hazan-drano sy ny olona zay hitoriana ny filazantsara, ka ny mpitoro filazantsara tsy mpanjono akory. Ny jono mantsy de misy resaka fintanao, misy resaka fitakao, fa ny mpanarato kosa dia na velariny ny arato na tsipiny ny arato, endriky ny fitoriana ny filazantsara. Ary ny mpianatry Kristy moa dia no ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy natonga an'izy ireo ho kristianina. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia zay ny endriky le hazan-drano voalohany. De hitantsika moa fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, ary mbola naneho famantarana indray izy, ary zay ny tonga de nahafantarany Jaona, na de somary mbola tery alavidavitra sy tery sady somary maizimaizina tamin'izay, tamin'ny voalohany tsy fatony hoe ny tompo io. Fa rehefa naverin'ny tompo indray le famantarana tany aloha hoe alatsao amin'ny akavanany ny sambo kely ny aratonareo a, dia nalatsa n'indray zany, de nahazo azan-drano be indray izy, de teo izy natsiaro le fahagagana voalohany hoy Jaona hoe ny tompo ry. De avy hatrany moa i Petera, de tonga de nandao ny sambo kely, de avy hatrany de nilomano izy, de nanatona ny tompo izy, de namafisy ny tompo taminy antso, no tiava ianao fa any ny ondrikeliko, no tiava ianao andraso ny ondriko. Miresaka ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, miresaka ny amin'ny fampianarana ny mpianatra ahafantatra ny amin'ny filazantsara, ary endrika anankiray koa ny hevitry ny hazan-drano, indrindra tamin'izany fotoana zany, de lazana fahavelomana, fiainana, fiainam-pahafahana, satria zay mihitsy ny hazan-drano anaty rano izy, mihetsiketsika any izy, dia miseho zany hoe afaka izy, endrika ray ny fahafahana eny amin'ny rivotra de ny voromanita, ny endriky ny fahafahana anaty rano de ny hazan-drano, ary indrindra mora ny masina ny resaka de miresaka fahalalana. Ary zay mihitsy le fiainana kristianina, raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ary Jesosy Kristy mpamonjy izy, zany hoe mpanafaka, mpanafaka izy, mpanavotra avy amin'ny fandevozana, mpanafaka amin'ny fatotra rehetra, ary mpanafaka amin'ny ozona. Zay Jesosy Kristy tompo, fiainam-pahafahana, fiainana be dia be, zay ny endrika zany hoe fiarahana, fanarahana any Jesosy Kristy zany. Noho zany rehefa mahita n'io marika io zany ianao, milaza hazan-drano dikany echtes amin'ny teny grika, ary izy io koa dia ny isaky ny litera de milaza momba ny Jesosy Kristy, ny maizy azy sy ny antony natongavany. I Jesus, CH Christos, TH TU U Huios S Soter.
zany hoe mitenitsika malagasy sy ho velabelarina manomboka izao miterinandro ity de ny hoe Jesosy Kristy Andriamanitra zanaka mpamonjy. Fitenitsika moa de Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy. Kanefa mahasoa mampandroso koa raha azavaina arak'le filaharany teo le izy de inoko vao mainka mahatonga atsika hamaka sy orina mafy ary tombo amin'ny fahalalana sy ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Milohany amaranako dia isaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny fiainatsika am'izao vaninandro zao. Ny mpianatra de tena mafy ny faninjena anatrehany, enjana zatra ny lalovany izy ireo araky nambara hoe miatra manainy. Ary tsaotsika eny ny asan'ny apôstôly tandrify an'izany contexte izany hoe amin'ny fahoriana lehibe no itirany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Isika am'izao vaninandro zao dia malalaka fitoriana ny firazantsara, malalaka ny fampianarana ny tenin'ny Kristy, malalaka ny fanehoana ity ivelany ny finoana kristiana. Noho izany vanim-potoana tsy tokony hampalaina antsika zao. Vanim-potoana vao mainka iainantsika nleko amin'izany rahala malalako de miorena tsara, miorina amin'izy, tsy miorina amin'ny anarana ny tokom-pivavahana. Mampalahelo am'izao vaninandro zao rehefa miteny ny sasany hoe miorena na tany mafy zay anananao de le antokom-pivavahana misy azy no ambarany tsy iariavana amintsika. Kristy no antony zavatra rehetra, Kristy no tanjona, Kristy no fenitra, Kristy no ijoroana, Kristy no antenaina, ao amin'ny Kristy no iorenana. Ary izy le manomeny satroboninahitra fiainana, tsy am'izay olona mahatoky ihany eo amin'ny lafiny hoe fikambanana na antoko-pivavahana na amin'ny fomba-pivavahana na anarana entina, fa mahatoky ao amin'ny Kristy satria miazona an'izay hiazona ny Kristy azy ianao an'izany.